Manakory aby sika finaritra aby ranandria miarabatsika mpanaraka ny fandarana ono ao pastora amin'ity zoma arivariva tolakandro aty aminay ny fahatelo ny volana May taona 2024 finaritra indrindra lohateny tsika androany dia miresaka momba ny atao hoe ray aman-dreny na parents toxiques. Izy ity moa zany dia ho fanomezana fahafapo fanontaniana napetrakareo mpanaraka pejy zay tsara marena fa tsy voatery ho tratra daholo izy fa zay hita fa pertinent ny fanontaniana ary ilaina valiteny no akana fandarina indraindray ka ny lohateny de hoe ray aman-dreny toksika na parents toxiques. Voaresakitsika hoe misy an'ilay didy faefatra na lay teny faefatra na lay quatrième parole amin'ny les 10 commandements le hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba hita soa ianao ary ho maro andro ambony tany. Io didy faefatra io matetika no exploitentsika ray aman-dreny à tort et à travers, zany hoe exagérentsika mihitsy raha ny fampiasana an'izy mba ahafahantsika mametraka an'ilay fahefantsika tafahoatra, tsindriko tsara ilay tafahoatra ary lasa manararoatra an'io didy faefatra io voalaza anie eo didy faefatra didy folo hoe manaja ny rainao sy ny reninao dia tonga hatraminy tsika malagasy koa raha lasa manitatra hoe izahay ray aman-dreny anie no solo-tenan'Andriamanitra hita maso, ataonareo ahoana ankizy moa mba hity an'Andriamanitra hahay hanaja an'Andriamanitra nefa tsy hainareo aza manaja ny ray aman-dreny teraka na koa ray aman-dreny ara-panahy. Le ray aman-dreny io tsy malalaka be sady ray aman-dreny ara-nofo, ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-piarahamonina ao daholo zany rehetrarehetra zany. De nefa ny zavatra tsy tsapatsika ny fandraisana vilana na ny fanararotam-pahefana amin'ny alalan'io didy faefatra io dia manimba zavatra be dia be zay ho resahantsika eo rehefa avy eo amin'ny zanatsika ka mitera-doza mamotika fiainan'ilay zaza mihitsy, fiainan'ilay zanatsika tsy voatery hoe izy zaza fa na izy rehefa lehibe aza. Fandrentsika foana ny hoe ray aman-dreny solo-tenan'Andriamanitra eto an-tany. Zay no voisintsika ray aman-dreny malagasy indrindrandrindra. Zao ny tenitsika eto amin'ity fandarina ity ninninona ny émission eto na sahaza an'io zany na catéchisme d'adulte zany na ono ao pasteur zany dia isika dia tsy mandray ho argent comptant hoe tonga dia tikano expression populaire. Ka ny expression populaire tompoko dia affirmation gratuite zay tsy tonga dia azo atelina fotsiny ohatr'izao fa tsy maintsy adiadiana ny momba azy satria ny problema raha voaraisina amin'izay heviny zay izy dia lasa tsy maintsy miafara amin'ny atao hoe fanararotam-pahefana na abus de pouvoir. De misy ny interprétation diso n'io didy faefatra io le hoe manaja ny rainao sy ny reninao sy ny rainao sy ny reninao io mba hita soa anao surtout le tapany faharoa no anaovantsika chantage, karazana chantage affective no ampiasaintsika hoe miankina amin'ny fanajanareo anay ray aman-dreny no ahatafita anareo, tsy ho ambinina amin'ny fiainana mihitsy anareo, tsy ho tafa amin'ny fiainana mihitsy nareo raha vao manao zay mampalahelo anay ray aman-dreny, raha vao manao zavatra tsy mifanentana amin'ny tianay ray aman-dreny dia olona tsy hovanona amin'izay atao nareo rehetrarehetra. De matahotra n'iny ny akamaroantsika satria lasa misy croyance mivadik'ilay izy hoe ohatrany hoe manana pouvoir mystique zany le ray aman-dreny, de raha vao manao zavatra mampalahelo an'le ray aman-dreny zany de tonga de ohatrany hoe misy zavatra avy any an-danitra ve zany mahatonga atsika tsy tonga de handamoka daholo ny fiainanao rehetrarehetra na fiainanao ara-pitiavana zany na fiainanao ara-pivelomana zany.
de aloha hidirantsika aloha alohany hidirana am'le parentokosika le didy faefatra io mba tsy isy fanarotana le hoe amin'ny teny français zay tu honoreras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère, zany hoe manajany rainao sy ny reninao, zay izy amin'ny teny malagasy. Fa raisiko le am'le teny français tu honoreras. Dia rehefa maheno an'izay ianao hoe manajany rainao sy ny reninao na hoe tu honoreras ton père et ta mère, dia lasa misy fanararaotana ao ambadika, zany hoe tu me dois un respect total, absolu. Tsy maintsy manaja zato isan-jato ianao, aveuglement mihitsiny, tsy mila mampiasa saina sy eritreritra fa tonga de tikano tsy tikano, satria zany no nahitanao masoandro. Io mantsy le chantage affectif. Tsy nisy ianao raha tsy nisy marina zay aloha. De ararotintsika zay zavatra zay de hoe tu me dois un respect total, entre guillemets ambadiky le respect total, tu n'as pas ton mot à dire. Tsy manana miavianao tsy mikaonty fa miaviako ray aman-dreny no tsy maintsy arahanao satria zaho solo tena an'Andriamanitra velona eto an-tany. Izay no nandikatsika an'le didy faefatra ao amin'ny didy folo. de ahoana marina ny amin'izy io? Marina fa ny ray aman-dreny reo no nahitatsika masoandro. Zay tsy c'est un fait, tsy azontsika ilana zay. Fa ny zavatra adinontsika ray aman-dreny de ty firifiry ny ray aman-dreny te hiteraka fa tsy mahazo zaza. Raha ohatra ka niankina taminao nisian'io zaza io, na niankina tamiko nisian'ireo zanakay reo, na niankina aminao nisian'ireo zanakao reo, comment se fait-il misy olona tsy mahazo zanaka? Donc tsy miankina amitsika zany, tout compte fait, la vie c'est un don et non un droit. Eo aloha zany de fa tonga de mipetraka. La vie est un don et non un droit. Tsindriko tsara mihitsy le hoe don, fanomezana avy amin'Andriamanitra, fa tsy droit. Azavaiko tsara le izy. Le droit mantsy dia ohatra misy fanararaotana ao ambadiky l'izy lasa misy détournement de sens, misy fanodikodonana ara-potokevitra ao ambadiky le izy, de hoe droitko no takiko aminao satria za no nampisy anao. Diso be zany. Tsy droit ny nahitany zanakao masoandro fa don. Porofony zany maro ny olona te hanan-janaka, nanao zay farahery, nitsabo tena, nandalo ahoana filaza zany, nandalo gynécologue rehetra, nandalo vola makana, tsy mety mahazo. Donc c'est pas un droit, c'est un don. Rehefa mipetraka ny madon ny vin'olona ain'olona anankiray, dikan'izay zany fanomezana avy amin'Andriamanitra zany. Rehefa mipetraka zay fanomezana zay de mitsinjopeo am'izay fotoana zay, aiza ny fahefana? Tsy avy any aminao. Ny problème mantsy de lasa mandeha daholo am'izay fotoana zay le chantage. Io mantsy ny tena ampiasaintsika ray aman-dreny. Enjana atsika le manome chantage affectif. Fantatsika dikana atao chantage zany, tsy azavaina tsoa fa le affective dia lalaovina ny fihetsefon'le zanaka. Zay le atao chantage affectif. Ary rehefa diso lalaovitsika io chantage io milalao an'io chantage affectif io tsika, dia lasa micréer relation malsaine. Tokony ho base d'amour, lasa misy rapport de force. Zay le izy. Hoe satria za ambony no enao de enao ambany no zany enao mena ambany mena, ary tsy manapidina anao, ary tsy zay tianao no atao fa za iray aman-dreny nipirana masoandro no manana ny tompony teny farany aminao. Zany hoe ny problème zany de zao, tena lasa misy problème na sevrage indraindray. Hitanareo le sevrage le hoe misaranono. Nefa koa tsy mbola tapaka didim-poatra. Indraindray zany mbola misy tadipotra fictive
aneritreritra mbola mirelie atsika am'le zanatsika mieritreritra efa lehibe izy iny efa tafity izy iny nefa ny tena efa dinina mbola be debe ny mbola tsy nanao an'le sevrage le misaranono nefa koa hoe misaraka sevrage affective areo ngamba zay razantsika azy misy le fisaranono tamy mbola zazakely de misy le nitapaka dadipotra fa mbola misy koa le atao hoe sevrage affectif za kory tsy miteny hoe tsy mila mijery maso mamelo maso an'le ray aman-dreny tsy mila mikarakara le reny tsy any resaka fa à un moment donné tsy maintsy manaiky isika hoe kopakelatra ny ankizy mafy be amitsika ray aman-dreny io surtout tsika gasy ny vazany aza nazy moa exagéré koa hoe voafeno valo ambe folo taona ny azany zanany dia tellement trop ny azy hoe exagéré de lasa tena hoe mikope tanteraka ny lien misy be debe le voafeno valo ambe folo taona de lasa izy mifindra trano de tena coupé tanteraka ny lien iny koa le extrême nefa koa misy le extrême atsika hoe misy olona efa manambady efa mananjanaka efa miteraka de mbola isika ihany no dicté ny fiainan'le zanatsika amin'ny fiainany ray amanontolo de zany rehetrarehetra zany micréer problème daholo zany amin'ny fiainan'le olona rehefa ny fiainan'le zanatsika fa za de mialatsiny je suis désolé misy fotoana inandray tsika ray aman-dreny misy no miporira manepotra manimba manamaimbo ny fiainan'ireo zanatsika zavatra lazaiko eto zao tena zavatra tsy de tiany sofitsika ronesana satria tsika malagasy de société patriarcale zay misy lafiny mahatsara azy eto zany de tsy mitovy am'reo féministe exagéré be le hoe rehefa tosika patriarcale de au poubelle non ny patriarcale de tena misy lafiny mahatsara azy ary mila tandrovana fa raha vao poussé à l'extrême le patriarcat dia lasa manepitra tsy misepanouira le zanatsika tsy mivelatra le zanatsika ao anatin'le izy fa lasa mahatonga azy io lasa sepotra ao de lasa nous sommes même la source de l'obstacle le zaza lasa miporiry mialatsiny am'le expression ny fiainan'le zaza nous zany le hoe honorer son père et sa mère le hoe manaja ny ray sy ny reniny dia ny zanatsika tompoko de tsy esclave de nos désirs et de nos souhaits tsy esclave ny désiranao ny zanakao tsy hoe niteraky anao mba ho tanterahan'ireo zanakao ny nofonofonao eo masy le fahadisotsika manao projection sika any am'le zanaka de hoe ny zavatra zay tsy vitanao tamin'ny fiainanao dia terenao le zanakao hy réaliser ny rêvenao inaccompli raha ohatra moa ka tena raisin'le zaza ho tena ho azy le izy ko maninona fa problème en fait comprendre à l'enfant akolaka hoe ny zanaka endry de mpanatanteraka ny nofonofony dada sy neny any no ambadiky le izy de lasa mieritreritra zany le zaza hoe za te arana considération ny lohan'ny dada sy mama de tsy maintsy ataoko zay iréalisevana ny nofonofony izy mibady hafa ndray no hoe za mihitsy no manana eritreritra hoe za tena mba hanao anatanteraka misy nofonofony dada zay misy nofonofony mama zay mba tiako tanteraka za mihitsy no maka initiative fa indraindray matetika isika ray aman-dreny no manao pression akolaka na mivantana any am'le zanaka dia mise sentir obligé ary zay le tsy mety le izy le zanaka mise sentir obligé hoe sinon zany miova ny fijerin'ny ray aman-dreny any ary firifiry ny zanaka zay lazaina hoe endry lazaintsika hoe endry le zanaka satria ny fiainany lasa entre parenthèse il vive par procuration ny aina ny fiainan'ny ray aman-dreny zay tsy vitan'ny ray aman-dreny de izy no mameno ny banka de izay no ataotsika hoe zaza endry hoe ty zanakareo ty kosa ka endry dans le sens hoe satria zareo no mameno ny banga
zay tsy vitanao tamin'ny nofinofinao, tamin'ny fahatanoranao na tamin'ny fahazazanao. Zay ve natao hoe honorer son père et sa mère. Izay ve natao hoe manaja ray aman-dreny dia ny mpanatanteraka ny revirevon'ny dada sy neny. Zay ve? Andeha amizay ry idirantsika amizay a misy kokoa le hoe parent toxique ary. Mety tsy ino zao teneniko zao zareo satria tio a zavatra tsy mahazatra atsika malagasy loatra ny loha hevitra ohatran'ity na evitentsika tsy de tiantsika ny resaka azy. Mety tsy ino zao teniko zao nareo kanefa de ho lazaiko io le izy a de zao hoe possible mihitsy a isika ray aman-dreny no lasa pozina ho an'ny zanatsika. Za tsy miteny hoe zay foana possible aza mampiteny any zavatra zay tsy lazaiko. Possible ho isika ray aman-dreny no lasa poison ho an'ireo zanatsika reo. Satria misy ray aman-dreny sasany mieritreritra mihitsy hoe le zanany io no lasa obstacle tsy nahatanteraka ny nofinofiny. Ary rehefa tsapan'le zaza zay hoe noho ny fisiany no tsy nahatanteraka ny revirevin-gadran'ny dada na tsy nahatanteraka ny revirevin-gadran'ny mama. Donc zany izy mieritreritra hoe zaza no obstacle ny ray aman-dreniko. Fa ry zareo mba nieritreritra mba ho eto nefa noho ny fisiko satria za mety zaza teraka tsy nahy na un enfant né par accident entre guillemets na zaza goavy tsy nahy miala tsiny am'le fomba fiteny. De noho ny existenceko noho ny fisiko dia averimberiny izy mivady foana hoe za eny tokony mba zao fa noho ny teraka ianao. Ary misy ray aman-dreny tsy conscient mihitsy amy zavatra lazainy vavany hoe raha mbola tsy teraka no za bevokanao zy izy le raha matoa no zay niteraka anao a zay tsy mbola atao anatin'ny kajikajinay a dia izao ny zavatra le ty tranga tokony zao kokoa no toerana tokony hisy anay. Je vous assure zay parole zay créer toxique angezabe any anatin'ilay le zaza. Zany hoe ny frustration nareo mivady na ny frustration nao manokana na ny ray aminareo roa na ianareo roa mihitsy afatratrao amin'io zaza io na am'ireo zanakareo reo de reo lasa bouc émissaire. Lasa ireo no lazaina hoe source ny fahorinao. Misy ane tena mahalaza an'izany. Lasa source ny fahorina. Reo zanan'ireo no source de malheur. Reo zaza reo no atao bouc émissaire, atao excuse ny amin'ny tsy fahatotosany zay zavatra ny kinendriny tiany atao. Tsy te ho responsable izy fa transféreny any am'le zanany ny cause ny échecny raha ohatra ka misy échec izy. Satria tsika moa réflexion théologique anao atao eto fa tsy mitovy amin'ny réflexion rehetrarehetra hoe ao am baiboly a misy ohatra vitsivitsy a ampisehontsika zany atao hoe ohatrany ahoana zany parent toxique zany ary ina ny impactany amin'ny fiainan'le zanany rehefa na efa lehibe ary izy. Ny exemple anatin'ny soratra masina dia anankiray ngezabe de Eva vadiny Adamo. Manahoana ny type de relation any Eva amin'ny Kaina sy Abela. Arao tsara ity zavatra ho lazaiko ity. Isika hatramin'izay nanana ny lecture an-tantaran'ny Kaina sy Abela hoe miala any Abela i Kaina. Fa c'est plus profond. Misy problème relationnel teo amin'ny Eva reniny sy Kaina sy Abela nahatonga ny attitude ny Kaina namono any Abela. Misy resaka approche psychanalyse mihitsy
iny tsy hoe nilatsaka ho azy avy any an-danitra fotsiny hoe ratsy toetra tapoka ikaina de tsara fanatapoka iabela de ratsy loha ikaina tsika matsy tonga de mizara roa rehefa mamaky soratra masina de tonga de hoe andao melohana kaina de andao asoasoavina iabela responsable nahatonga ny famonony kaina ny abela eva eto dia ifonako aminareo vehivavy sy ny féministe mety ho avy ndray nareo zay ndray nareo contre ny vehivavy tsy resaka zany fa soratra masina no jerentsika de andao tsika hiplonge kely ao amin'ny bokyny genesis raha manao mijery an'ilay tantarany kaina sy abela atsika dia mazana ny réflexe ny mpamaky baiboly littéraliste na fondamentaliste de tonga de manao hoe Andriamanitra mizatavan'olona fa no Andriamanitra nanaiky ny fanatitry abela no nahatonga ny fialonany kaina ka nahatonga ny kaina namono azy zany ny atao hoe lecture simpliste be na lecture littérale tsy te hiditra amin'ny fond du problème fa androany ary de te hitarika anao andao hiditra lalindalina kokoa tamin'iny phénomène ny kaina sy abela satria phénomène existentiel eo amin'ny type de rapport na relation entre parents et enfants nahatonga ny dégâts teo amin'ny kaina sy abela iny nahatonga n'Andriamanitra tonga de naka position hoe nakasitraka ny fanatitry abela par rapport ny fanatitry kaina de satria misy déséquilibre hatrany am-boalohany mihitsy ny fifandraisan'ny kaina sy abela no nataony eva reniny inona ozy anao ny antony averiko ndray nahatonga n'Andriamanitra nametraka valeur bebe kokoa any abela tamin'le fanatitra satria misy déséquilibre atao de mila ny rééquilibrena Andriamanitra manao rééquilibrage am'Andriamanitra marina azy ny considération an'izy ny rahalahy eo imasony Adama sy Eva satria nanimba zavatra le izy ary preuve nahafaty any abela mihitsy le izy dia hoy ny mpanao heviteny anankiray ao amin'ny testamenta taloha zay anisan'ny ngeza lahy ikoizana no nanovozako an'izany ary hitako mitombona ary nanaovako réflexion ho antsika koa araky ny teny nga André Ouena AWENIN mpampianatra testamenta taloha aty Belgique io ranga io de izao hoe ny raha jerentsika ny Genesis toko voalohany non ny tsy toko voalohany moa zany zapady ao amin'ny Genesis misy ale tantarany Adama kaina sy abela eo amin'ny andininy voalohany dia izao no voalaza arabaky teny hoe rehefa nananjanaka zany Eva ka bevoka de izao no nandikan'ny baiboly hébréoise et l'humain avait connu Ève sa femme oui Adam connu Ève sa femme fa amin'ny baiboly teny hébreu de l'humain HUM avait connu Ève sa femme de le humain resahany eto dia normalement ao anatin'ny eritreritry ny mpamaky ny baiboly dia nieritreretitsika hoe lay ray mpianakaviana le Adama zany le mâle kanefany mitohy an'le phrase de hoe et il connut Ève sa femme Ève am'izay fotoana zay lasa objet de l'homme le verbe connaître eto dia hoe manana sens posséder et Ève et Adam connu sa femme de le verbe connaître posséder misy idée na possession zany hoe Adama nanana toetsaina hoe chose ny Eva mialatsiny am'le terme chosification possession fananana de jereo tsara le rapport de force dia i Eva ndray rehefa aveo rehefa nitoejazy izy de manahoana ndray ny relation ny Eva makaty amin'ny zanany zany hoe ohatrany anao tonga ao an-trano tezitra avy any am-piasana any anao noanoan'ny patron anao tany am-piasana de tonga ao an-trano anao
dia ny vady aman-janaka ao no darodaroanao ny teny maharary, dia tezitra koa ny ao an-trano, dia ary am'le saka no dakano en cascade ohatr'izay. de raisina l'izy hoe et l'humain avait connu l'homme ao ambadiky l'izy zany de lasa objet de désirny adama zany Eva. de raha toizatsika l'izy a Eva aveo a rehefa niteraka any bevoka any Kaina azafady, de zao no voalazany texte. Ozy izy misoratra masina ao amin'ny Genesis 4 milaza an'io zavatra io. Et Ève continua à enfanter son frère Abel. Et Ève continua à enfanter son frère Abel. Raha ampitohizina zany a, ampitovizina azafady, ny fomba niterahany any Kaina sy Abela tsy mitovy. Dange jerentsika Genesis 4 vakiko. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny, dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina. Aroa izy, ozy izy Eva eo a, miteny amin'ny tenany, efa nahazo zazalahy tamin'ny Jehova aho. Tsy tafiditra ao anatin'ny resaka mihitsy Adama. Amin'ny teny fototra izy de hoe je me suis fait un enfant toute seule avec l'Éternel. Zay ny dika teny fototra. Je me suis fait un enfant. Fa tsy hoe je suis enceinte. Je me suis fait toute seule. Zany hoe ity Kaina ity zany a, za no nampisy azy tsy nilan'ny Adama. Zay le chanseny. Efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova aho. Andiny faharoa, ary niteraka ny Abela ralahany koa izy. Tsy mitovy mihitsy ny fomba filazany Eva ny fifandraisany amin'ny Kaina sy ny fifandraisany amin'ny Abela. Ny fifandraisany amin'ny Kaina de hoe zaho mihitsy no actrice principale, zaho no nanao zay azoko atao rehetra azahoana ny Kaina. Fa i Abela de ohatrany hoe bon zaza taty afara bon, de aveo mbola niteraka ny anandray a, fa ohatrany olona tantara hoe ty tena zaza niriko mafy, ty tena zaza tena nidivako mafy mihitsy ny azahoako azy, ary nanao ny sacrifice rehetra azahoako an'ity zaza ity. Fa après moa aveo de niteraka ny zandra, de tanao ohatrany le fomba firesakintsika any an-trano, ohatr'izay mihitsy le izy. De le maniera fitantaranao an'le izy de ahitanao sahady hoe maivana be ny fifandraisany Eva amin'ny Abela noho ny fifandraisany amin'ny Kaina. D'ailleurs dikany atao hoe Abela de hoe vapeur ny dikany, vapeur. Zanakao zao ve lazainao hoe Abel, mialatsiny am'izay mananarana Abel rehetra, qui dit Abel égale vapeur amin'ny teny hébreu. Zany hoe tsy important aminy ity Abela ity, fa ny tena important aminy de le Kaina. Satria nahoana? Izy mihitsy ny tena hoe je me suis fait un enfant. Amin'ny teny malagasy izy tsy hita tsara. Ary dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina, aroa izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova. Ao anatin'io resaka io a, exclu tsy ao anatin'ny resaka i Adama. Tsisy Adama mihitsy ny resaka izy. Izy Eva no en premier plan. Donc zany ny fifandraisan'ny Eva sy Kaina misy intimité kokoa, misy proximité kokoa par rapport ny fifandraisan'ny Eva amin'ny Abela. Ary zay no nahatonga an'le teny eo amin'ny 5 tapany faharoa hoe et Dieu porta un regard favorable à Abel. Andininy faefatra. Ozy ny andininy faefatra hoe fa nitondrany Abela kosa ny voalohan-terak'ondriny dia izay matavy, ary Jehova nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny.
maninona io fehezanteny io juste après an'le hoe ikaina Iabela dia teraka fanampiny. Zany hoe Iabela tsy hoe fanampinampiny fotsiny, hita mihitsy hoe niangarany Eva ikaina, tiany Eva kokoa ikaina, fa Iabela somary zandrin-draharaha. Dia rééquilibren'Andriamanitra ny relation familiale ary dia nakasitrahan'Andriamanitra Iabela mba amin'ny fanatiny. Izy tsy niteny hoe nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra Iabela point. Raha izay masina izy de hoe no le fanatitra, non, tsy le fanatitra mihitsy no misy nitsindrom-peo fa le olona nakasitrahan'Andriamanitra Iabela mba amin'ny fanatiny. Ny antony de satria tafakatra miavonavona loatra ny fametrahany Eva, tafahoatra loatra ny fametrahany Eva any Kaina amin'ny piédestal, napetraky Kaina amin'ny piédestal, napetraky Eva amin'ny piédestal ikaina no Iabela. Dia nasandratr'Andriamanitra Iabela mba hitovy, tsy hoe ho ambony, mba hitovy. Ary rehefa mitovy laharana izy ny rahalahy, tsy zakan'ilay enfant roi. Zany hoe Kaina devient un enfant roi et Abel devient un enfant, le mouton noir de la famille. Tena resaka fraternité ty, resaka fratrie, io no mahatonga ny atao hoe ady mpianakaviana tompoko. Misy ny mouton noir noho ny zay le toksika noho ny tsika ray aman-dreny, ary misy zanaka ataotsika enfant roi. Manimba zavatra mihitsy zany raha vao ny zanakitsika ny matsapa hoe misy enfant roi ary misy enfant ataotsika hoe le mouton noir de la famille. Tena manimba zavatra zany. Et Dieu porta un regard favorable à Abel. De mipetraka ny fanontaniana hoe zany fihetsik'Andriamanitra zany ve de mba mety kosa, satria misy tamitsika nanometsina an'Andriamanitra hoe Andriamanitra manavakavaka fa maninona ny fanatitry Abela no nakasitrahany fa tsy fanatitry Kaina, satria tsy nijeretsika en profondeur hoe misy avonavim-panahy ao amin'ny Kaina mieritreritra ho ambony noho Abela no ny ataony reniny, satria ny reniny no nametraka ny Kaina amin'ny toerana ambony. De Andriamanitra tsy d'accord am'izany satria Andriamanitra dia marina, dia mahamarina an'Andriamanitra dia rééquilibrage. Ary rehefa ny rééquilibrena ny toeran'izy ny rahalahy, tsy zakan'le enfant roi ny nanandratana an'le enfant mouton noir hitovy laharana aminy ka mi se sentir izy hoe menace ho azy ity mouton noir ity, de ozy izy hoe j'ai le droit de vie ou de mort sur mon frère, satria ma mère Eva m'a éduqué que c'est moi le plus important et Abel n'est que une vapeur. C'est normal ikaina mono any Abela. Tsy manao avocat du diable fa tena manao lecture tsotra psychanalytique hoe c'est la faute d'Ève qui a mis Cain sur le piédestal. Et donc une fois Andriamanitra mirééquilibré an'le fiarahamonina de tsy zakan'le olona mieritreritra azy ho dadany ny fametrahana ny rahalahy ny tovy laharana aminy, dia tsy maintsy mampiasa force na violence hampiatrena ny rahalahiny satria hoe tsy mahazo mitovy amiko ialahy. Tsy maintsy za foana ny chouchou de la famille. Nanantena zany Kaina hoe za no tian'Andriamanitra raha vao manao fanaty ny any miakatra ho azy, jerena nefa ny hoe to mifambadika ny rasy. Zay le zavatra ny trano. Zany hoe Andriamanitra zany combler an'ilay vide. Andriamanitra micombler an'ilay fahabangana teo anelanelan'izy rahalahy, nahatonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe aloha ny fanatitry Abela no akasitrahako mba c'est pas fanilikiliana ny Kaina, tsy tsy hoe Andriamanitra préféré any Abela, tsy mila ahetry ny ny tendrombohitra ozy izy ny any amin'ny bokin'ny Isaia ary mila totofana ny loasa rehetrarehetra. Zay Andriamanitra, raha vao misy tendrombohitra te hisandratra noho ny hafa dia tsy maintsy ahetry, ary raha misy loasa mipepo dia tsy maintsy asandratra mba hitovy. Tsy zakan'ny fiarahamonina nefa io
ary zay ny profo lazaiko aminareo hoe tsy hoe préféren'Andriamanitra Abel, zay ny lecturantsika littéral, fa raha mandinika ianareo tao aorianany fotoana zay nandroana ny Kaina iny dia narovan'Andriamanitra i Kaina. I Kaina mihitsy nangataka tamin'Andriamanitra hoe dina zany zao no ataoko fa zay olona mahita dia amono ahy daholo, dia ahoana ozy Andriamanitra izay mikasika ny Kaina, izay mamono an'ny Kaina dia ho valiana avy eny noho izay atao aminy, dia nasian'Andriamanitra marika ny andron'ny Kaina hoe tsy azo kasiana izy. Donc tsy mitombona ny filazana hoe préféré an'Andriamanitra i Abela noho i Kaina. Non, Andriamanitra stabiliser ny relation familiale, tsy tokony misy ambony tsy misy ambany. Ray aman-dreny malala kosa izay ny défaut-tsika raha vao isika no manana relation toxique amin'ny zanatsika dia nous créer de la zizanie, vous créer de la zizanie ary lasa mpifandrafy, mpirafy ny zanakareo tsy mifandevy maty. Tsy mifandevy maty. Firifiry ny pralay, prêt-à-pour, mpianadahy, tsy mifandevy maty, tsy mifampitory eny amin'ny tribonaly. Dia mitomany ianareo ray aman-dreny hoe tena mampalahelo anahy ilay zanako pasteur efa lasa miady be zareo dia any amin'ny tribonaly. Dia ho za matsy an'ilay olona hoe oh madama, oh dadatoa, oh papa, oh mama, mila ivereny kely aloha ny éducation-nareo tamin'izy ireo fa inona nahatonga an'izy ireo lahy ireo na izy mianadareo mifandramatra. Sao dia misy zavatra misy problème ohatran'ny Kaina sy Abel, misy part de responsabilité ny Eva nahatonga ny fahafatesany Abela. Fa on va pas jeter la pierre sur Cain, hoe Cain dia tena olona tsy manjary, lehilahy olona tsy manjary. Mora kely le mitorabatra. Fa mila jerena hoe hatraiza ny fond les responsabilités. Zay no mahatonga hoe parent toxique i Adama sy Eva nahatonga ny relation eo anatrehan'ny Kaina sy Abela mirehatra io. Zay ndray. Exemple faharoa, parent toxique ao amin'ny soratra masina micréer problème enjana be eo amin'ny fiainan'ny olona ihany koa. Dia tantaran'ny Jakoba izany. Jakoba en psychanalyse, raha jerena Jakoba dia raha fijerintsika tsy psychanalyse fa raha fijerena amin'ny toetra maha-olombelona dia hoe olona kapotsapotsaka, olona fetsifetsy ratsy, olona mpamitaka, mpisamy ozy izy ny fiteny Jatovo zay. Fa avy aizako hoe nahatonga any Jakoba nanao zany. Jakoba le rahalahin'ny Esau, deux frères jumeaux, comme par hasard mitovy mihitsy amin'ny Adam i Abela sy Kaina, dia miverina indray le schéma aty amin'ny Jakoba sy Esau zanaky Isaka. Zay entre parenthèses, zay no mahatonga ny atao fratricide, ny fifakalan'ny prala. C'est plus vieux que le monde. Dia inona ny zavatra nataon'ny maman'ny Jakoba? Izy no napiditra poison tao amin'ny lohan'ny Jakoba hoe mandeha any ianao fa efa ho faty dadanao dia alaivo ny akanjo fanaon'ny Esau. Raha ohatra ka mitsapanao izy dia lazao hoe am'izay izy hoe ny feonao feon'ny Jakoba fa ny tananao dia tanan'ny Esau. Izy no napiditra poison tao alohan'ny Jakoba dia ny sandoka nangalatra ny fizokian'iza, nangalatra ny fizokian'ny Esau. Hany ka rehefa niverina avy any an-tsaha i Esau dia ny fitahany rahalahiny hoe amdio amiko ny fizokianao. Sendrany atao hoe mère toxique Jakoba. Oui, misoratra masina toko mialatsiny aho ho anareo littéraliste sy pseudo-puritain, pseudo-pietiste hoe tsy vakina fotsiny rehefa mapetipety anareo le texte dia tonononareo le verset. Zany indray dia mamoaka mihitsy hoe misy zavatra tsy manjary kanefa dia apotra ny soratra masina mampiseho hoe c'est ça l'être humain. Amiko ny baiboly tsy natao hanamboamboarana resaka. Au contraire, ny baiboly dia mampitsikafina hoe zao ny toetra antsika raha olombelona. Zao ny toetra antsika raha olombelona dia io izy io nanimba zavatra ikoa ny maman'ny Jakoba. Empreinte dia tanan'ny mamany
io toetra ny Jakoba fetsifetsy io, mikapotsapotsaka io, mamitapitaka io, mangalangalaka io, empreinte dia tanany reniny. Eto aho zay manararaoatra am'izay amin'ilay interprétation vilana koa fanao ny courant théolojika sasatsasany am'le fanazavana le hoe le atao hoe malédiction na le ozona any amin'ny 4e génération le amin'ny soratra masina hoe Andriamanitra de mamaly mieloko ny ray amy zanaka amy zafin-dohalika 4 génération de misy mandray an'iny ala lettre hoe ay raha misy zavatra tsy mety nataoko zany a dia natinona tsy tian'ireo zanakay ireo sy ny zafy kelinay sy ny zafy hafinay dia mihinana ry zalahy satria zay nanao adalana tsy any le izy tsy resaka hoe malédiction mystique fa resaka hoe ny zavatra zay ataonao dia possible amy reproduire n'iny schéma iny ny zanakao rehefa tsy voatsabo ilay toetra sy aretina izay le malédiction ny reproduire an'ilay zavatra nataonao ny zanakao noho ny éducationnao noho ny rapportnao tamin'le zaza io tahaka ny Eva tamin'ny Kaina sy Abela normal la ikaina namono any Abela satria ny zavatra nampidirin'ny Eva tao andohan'ny Kaina de hoe ianao dia zaza miavaka fa tsy mitovy am'ty vapeur ity donc tao anatin'ny sain'ny Kaina de hoe j'ai le droit de vie ou de mort amin'ny Abela satria zay ny valeur nampitain'ny Eva reniko de ohatry zay koa eto amin'ny kany Jakoba de ohatry zay koa le hoe 4e génération tompoko tsy resaka ozona zay laviko tanteraka amin'ny fivavahana charismatique hoe misy ozona mifandovana sia profon'izany de mandanjany soratra masina no nandravany io fisainana diso io ao amin'ny Ezekela 7:20-23 Ezekela 7:20-23 vako to zao amin'ny anaran'i Jesosy nahoana no nanao izao oabolana izao ao amin'ny tanin'ny Israely ianareo no namorona an'ity oabolana tio z'Andriamanitra nahoana no nanao izao oabolana izao ao amin'ny tanin'ny Israely ianareo ny ray no nihinana voaloboka marikivy fa ny nifiny zanany no madilo raha velona koa ho Jehovah tompo tsy hisy hanaovanareo zany oabolana zany amin'ny Israely intsony zany hoe tsy mitombona io resaka malédiction io fa ianareo no nanao izany satria izany ny fomba ataonareo z'Andriamanitra mba ahafahanareo mametraka ny fahefanareo na ny memizynareo amy zanakareo dia ampitahorinareo ny zanakareo hoe tsy afabela aminareo nahoana no manao zao abolana izao ianareo hoe ny ray mihinana ny voaloboka marikivy ka ny nifiny zanany no madilo ianareo no namorona an'izany de ny litéraliste rehefa mamaky an'io de hoe ka voalaza ao amin'ny soratra masina hoe Andriamanitra mamaly mieloko ny ray amy zanaka amy zafy hafa amy zafy daholo azafady raha gn'andria ianareo no namorona an'izany ho Jehova fa tsy zaho ka de noravako zany donc le toetsaitsika le hoe tandremo fa ny ozony ray aman-dreny mahery raha ozon'ny ray aman-dreny de mampamandry zany ny atao hoe chantage ampitahorina am'izany ve ianareo no namorona zany hoe ianao ve ozy izy mihinana voaloboka marikivy tanareo le mihinana voaloboka marikivy de madilo zany de lasa ny zanakao no madilo nefa ianao mihinana le voaloboka tsisy idiran'le zanakao am'le voaloboka ianao no te hitsifatsifaka hinana an'iny any de ny zanakao tsy maninny ary no adilo nifiny so de mba tsy rariny ary tena tsy rariny no zany
mila précis tsara atsika rehefa mandinika soratra masina fa tsy mandeha alavole sy afetse-po fotsiny. Eto zao dia oabolana io ce n'est qu'un proverbe ny foroninareo. Et ça ne fait pas autorité comme étant une vérité sacralisée. C'est pas une vérité sacralisée, c'est un proverbe. Oam-pitenenana. Ary ny oam-pitenenana tsy voatery ho marina tompoko. Fa ny oam-pitenenana dia mila diskutena ihany koa ny oam-pitenenana. Ary eto dia Andriamanitra mihitsy miteny hoe avia asiako anareo ty oam-bolanareo tia tsy mitombona. Andriamanitra no miteny an'izany eto. No zany tiako angavana dia zao. Aza gejainareo, aza fatoranareo ao anaty fonjany zanakareo amin'ny hoe tandremo fa misy ny ozona ny malédiction familiale raha vao miala amin'ny ligne familiale. Firifiriny malagasy no lasa terroriste amin'ny zanany hoe zay miala amin'ny ligne apetraky dada sy mama dia tratrany atao hoe ozony ny fianakaviana. Ary be dehibe ny kristianina manao an'izany. Dia ataonareo sola casquette didy faefatra. C'est encore pire, vous avez perverti le 4e commandement. Nararotinareo le didy faefatra hoe ka didy faefatra aminazy hoe manajany rainao sy ny rainao. No zany raha vao mandany teniko anao dia voaozona satria Andriamanitra nanome fahefana any an-danitra ary zaho soteran'Andriamanitra ety ambony tany. Ina mampiavaka anao amin'le rangahy anankiray milaza azo Zanahary iny? Ina mampiavaka anao amin'le rangahy milaza azo Jesosy iny? Inona? Hoe raha vao hozoloko anao dia vitany aminao. Manao pression morale am'le zaza ianao par orgueil, par fierté déplacée. Dia zay ve no atao hoe autorité parentale? Izay ve no atao hoe fahefan'ny ray aman-dreny? Raha jerentsika ny tantaran'ny réforme. Ny tantaran'ny réforme, raha ireo réformateur reo sahy nanohitra ny tenin'ny papa tamin'izany fotoana zany, ary sany teny hoe même le pape est faillible, pardon. Zany hoe na ny tenin'ny papa aza mety ho diso, nahoana ny teninao no tsy mety ho diso. Eo masy le parent toxique miteny hoe ny ray aman-dreny tsy mba diso zany mihitsy. Azafady. Tabou ngeza be ty ho ravako androany ty, ray aman-dreny dia mety ho diso koa. Ary mila manaiky ho diso rehefa diso. Ny papa aza sahany Lutera ny teny hoe la faillibilité du pape. Zay ray aman-dreny be iombona. Maika fa ianao no tsy ho faillible ny teninao. Dia lasa manao ohatra ny fonao ny évêque mipetraka eo ambony sezan'ny évêque ianao dia manao ex cathèdre. Ny évêque matsy rehefa hanao fanambarana dia mipetraka eo amin'ny sezany izy dia manao hoe ex cathèdre. Dia rehefa miteny izy hoe ex cathèdre dia zao ny teny zay avoaka ny vavanao dia parole de Dieu. Parole de Dieu iny. Rehefa mipetraka amin'ny toerany eo amin'ny toerany ex cathèdre izy. Dia be dehibe koa ny olona manao zany hoe parole de Dieu satria naka amin'ny toerany ilay ray aman-dreny. Fa ny zavatra misy dia zao drame, micréer drame familial geza be ary ho idirantsika eto amin'izay izy hoe c'est vraiment un drame. Aza mahavanitsika misy ty resaky ty. Matoa tsika mandany fotoana manao an'ity be dehibe ho anareo no manoratra aty aminay mangataka hoe ity no mba hanao fampianarana dia hifonany aminareo fa tsy ho araka daholo izy fa zay hita hoe priorité ary misy impact amin'ny lalina amin'ny olona no raisinay. Drame be ty resaky ty raha tsy mitandrina atsika satria ny impact ngeza be an'io dia lasa micréer dysfonctionnement de personnalité. Mandra-pahafatiny zanakareo le izy. Dysfonctionnement de personnalité. Asa raha azonareo ny dikan'izany. Zany hoe le lasitra
mahaizy azy le zanakareo mihitsy no efa no simbainareo no nareo toksika dia iny lasitra iny no entiny miaina mandra-pahafatiny. Mipoursuivre azy foana iny, manaraka azy foana iny, ary iny no solomaso hamakin'ny fiainana. Ka raha vao tsy miaborde an'ity resaka ty dia hitako hoe dramatika be. No zany dia manaratra miteny remarque ataon'ny vadiko ana foana hoe rehefa mampianatra ialahy dia ataovy mahitsy rehefa misy zavatra mila tenenina mahitsy satria mety tsy ho azo le olona indraindray lasa diso miolaka be lahy dia eto aho zany a dia ataoko mahitsy ny resaka ary tsy misy olakolaka ny fihetsiky ny ray aman-dreny dia misy ny atao hoe comportement dysfonctionnel, toetra mibiloka. Voambolana fampiasan'ny pasteur Hubert Kotorvolo zany any amin'ny boky nosoratany any. Isaorana azy moa izy mafy tsara teny malagasy dia indramiko zay teniny zay. Toetra mibiloka dia lasa mibiloka koa, lasa bingo ihany koa le zanatsika. No ilay comportement dysfonctionnel ampitaitsika amin'ny olona zany. Zao zavatra lazaiko zao dia tabou. Tabou tsy fiteny zao zavatra lazaiko zao amin'ny société malagasy satria tena any amin'ny lafitsaitsika any mihitsy no zao kitiana zao zay fantatro fa tsy ho eken'ny maro satria efa zay tsika, zay le kolotsaitsika, zay le maizy azy atsika, nefa misy zavatra zay tsy mety tsy maintsy hitondrana fanazavana. Ny problema masy eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny ray aman-dreny dia tena ohatrany hoe considérena mitovy amin'ireny olo-masina reny. Hitanareo le olo-masina hoe masindahy Pera, masimbavy Terezy, masindahy zao sy zao. Mitovitovy amin'ireny considération tsika satria le hoe intouchable zany parent zany. Intouchable, tsy azo kitiana, sacré. Non, je suis désolé. Mbola vergogne, si le pape est faillible, pourquoi moi, en tant que père, pourquoi toi, en tant que parent, nous sommes faillibles? Hein? Donc zany za zany tena mitondra tsy resaka idée révolutionnaire fa manao remise en question hoe mahasaia nareo isika mikasika an'io zavatra tsy azo kasian'io dia ny hoe ny ray aman-dreny dia tahaka ny olo-masina ary tsy azo kitiana. Tsia tsy ara-tsoratra masina zany. Mbola veriko le teniko tamin'ny voalohany teto hoe le patriarcat oa misy lafiny mahatsara azy ary tena mila arovantsika ohatra zao ny société japonaise. Sika nampianarina zany tany amin'ny classe de 3e. Inona ny mampalaza ny japonais? Ny japonais tena traditionnel, tena conservateur et en même temps moderne. Voatahiriny tsara mihitsy ilay maha japonais azy dia tazominy le tradition ary anisany natafita azy. Fa misy zavatra tsy maintsy nafoiny, misy zavatra tsy maintsy nosoloiny dia nisoloiny an'ilay fomba fijery vaovao io nahatafita azy io. Ny fahaizana miconjuguer an'izay zavatra zay no amiko no zava-dehibe fa tsy le figé hoe zay le mahamalagasy atsika dia tsy azo kitiana. Tsy atompoko. Le patriarcat misy malafiny tsara azy fa misy ihany koa danger na loza amin'ny tatao, misy dysfonctionnement exagéré am'le izy. Dia miafaran'lay ina ny filaza zany, miafaran'lay patriarcat lasa mialatsiny lasa machine de guerre qui écrase tout sur son passage. Hoe tena bulldozer be tonga dia hoe ray aman-dreny. No zany teny ray aman-dreny dia tenin'Andriamanitra. Ary raha tenin'Andriamanitra dia intouchable. Dia zay zavatra lazainy tonga dia zay mandalo alohany tonga dia fisaka. Zay mandalo alohany dia fisaka. Ary
araky ny tenin'ny mpandinika matetika zany ny parent na ny ray aman-dreny toksika dia mireagira noho ny traumatisme zay niainany. Le traumatisme zay niainany tamin'ny fatanorany, tamin'ny fahazazany na koa tamin'izy efa lehibea tsy voavaha tany amin'ny lasa dia mirefola io problema tsy voavahany io dia aty amin'ny zanany izy no mamatratra an'le traumatisme tsy voavaha. Ny ray aman-dreny nanana traumatisme tany amin'ny fahazazany, tany amin'ny fahatanorany na koa tamin'izy efa lehibe ary talohany nananany zanaka dia rehefa tsy voavahany iny de mirefola etanareo le mirefola ohatrany tobila mirefola menaka reny dia mirefola aiza le izy mifatratra any amin'ny zanany. Dia ahoana ny fomba fisehoan'le izy? Ny fomba fisehoan'le izy de ohatry zao. Raisiko indray le tantarany Kaina sy Abela ary Esau sy Jakoba. Io zany modèle type ara-tsoratra masina ary io no solomaso amakitsika ny fiainan'ny olona aty ambany. Lasa misy am'ireo zanany, ataontsika mananjanaka 2, 3, 4 le ray aman-dreny. De sanatria an'izany, tsy hoe sanatria fa zavatra misy zany. Misy lay zaza atao hoe l'enfant chéri. Eo ny fomba isehoany hoe toksika le ray aman-dreny. Misy zanaka zay l'enfant est l'élu de la famille. Ohatry hoe izy zany no navahana mihitsy amin'ny fianakaviana. Toksika be zany. L'élu de la famille apetraka eo ambony piédestal. De tenenina daholo rehetra zandriny, mety ho zandriny io, mety ho zokiny io, mety ho evo, tsy voatery hoe lamatoa, tsy voatery hoe vavy evo, peu importe. Fa misy anankiray fidiny le parent toksika ataony hoe l'élu na le olom-boa fidiny ao an-tokantrano. De iny no ataony flamatra ho an'ny rehetra. Rakizy mba manahaka ny ranony, mba ohatra ny zokinareo na ohatra ny zandrinareo na ohatra ny lahevonareo, mba ohatra n'iny. Iny zany no atao référence. Manao idéalisation zanaka anankiray satria io zanaka anankiray io efa hitany zareo fa hoe io no manana personnalité azony zareo sovaliana. De io no ahoana filazantsika zany? Manao projection ny fiainan'ny ray amantolo amin'io zanany io izy, de misy attente ngeza be avy amin'ny ray aman-dreny eo atsoroky io zaza io. Misy attente azonareo an-tsaina ve ry ray aman-dreny isany hoe mametraka enta mavesatra eo ambonin'io zaza. Zay ataontsika hoe ataonareo hoe io no l'élu de la famille. De nareo mametraka vesatra ngeza be eo ambony lohany. Nareo mieritreritra fa manindraindra azy, fa ny zavatra tsy tsapanareo de zao hoe stressé io zaza io. Hoe raha za zany tsy miremplir les conditions takiny ry dada sy neny amiko dia tsy ho enfant roi tsony ara-pitso. Tsy eo amin'ny toerana le piédestal nametrahana izy mivady atsony ara-fakapitso. Je serai plus l'enfant roi, je serai plus l'enfant chéri. De matahotra sao de very zay postako zay de ataoko daholo ny sitrapony izy mivady mba am'izay mipetraka amin'ny toeran'ny Kaina fa jamais eo amin'ny toeran'ny Abela. Doublement mamono zaza ianareo. Sady mipitehanareo le anankiray zay lazainareo fa ianao de tsisy ilana azy, vendrana, ianao de vapeur, ianao de Abela. Ary pitehanao koa le zaza anankiray zay lazainao fa io no modèle, io no enfant roi. Or ny tena marina instrumentalisenao le zaza de asianao pression morale eo ambony lohany hoe ianao no fanantenanay mianakavy, ianao no mpitondra ny fanion, ianao no mpitondra ny faneva, aza manala baraka ny fianakaviana. Atandremo, ny tena marina dia aza manala baraka anay. Dia misy attente ngeza be de mieritreritra nareo fa hoe voninahitra ve zany?
tsy miaina io zaza io zaza razaka tsy voatera zazakely tsony a fa mety efa lehibe manambady izy tsy miaina tsony izy fa miaina en fonction an'ilay piedestal mametrahanareo azy menakany toksika sady manimba an'ireo ambiny zay natao hoe nareo tsy aleny fa nareo mila makatahaka an'ry ary manimba koa an'le anankiray zay napetraka ao ery ambony be ry dia irery izy iny satria déconnecté am'reto namany reto izy de noho ny tahotra de eo izy fa tsy mise sentira à l'aise izy tsy sambatra le zaza io zanako io tsy heureux izy fa mody faly izy eo masonao mody mampiseho masonao zay za fierté dadasineny za fierté fa any ambadika any izy a raha vao izy rery am'izay de hoe za zany tsy maintsy best of the best foana za zany tsy maintsy productif foana za zany tsy maintsy mirealiser foana za zavatra andrasany dadasineny sinon lasa bela fa tsy kaina intsony potika daholo a tsy misy na iray aza miangana ao anatin'izany tantara ary ny tena java-doza ao anatin'ity resaky ty le zanaka zany lasa contenant zany hoe lasa fitaovana lasa tanareo le contenant ohatrany hoe mitovy amin'ny baolina fasina rano tsy le zavatra ao anatiny tsony ny important fa le fasinan'le rano lasa contenant lasa instrumentalisé les zaza pour réaliser votre rêve zany hoe ianareo mivady tsy tafavoaka tam'izay nofonofonareo de nifidy ray tamin'ireo zanakareo reo nareo zay nareo ola maranitra satria zanakareo reo de fantatra hoe iza no azo sovalina ary iza ny tsy azo sovalina iza no rebelle de reny tsokosahanareo ny handray azy de le hitanareo fa obéissant entre guillemets ny tena marina le faible d'esprit le fantatrareo fa tsy sahanolotra anareo iny ny tonga de ity ny zaza modely de asandratrareo any toerana ambony izy de imaginenareo fa tsy miaina tsony ame fiainany mahazaza azy izy fa voatery izy miazona ny fierté ny fianakaviana ny honneur ny fianakaviana nefa mise sentir seul izy eny ambony eny tsy mba miaraka mizara am'reto naminy zandriny zokiny na zandriny reto ary misy pression misy épée Damoclès eo ambony lohany hoe raha vao manao raha vao miala amin'io iana de mikodi miaraka amy zalahy ery ambany ery zay le izy izany no atao hoe chosification de l'enfant chosification de l'enfant zany hoe le zaza zany a lasa vadika ao fitaovana lasa mitovy amy latabatra lasa mitovy amy ty vera ity nilako an'ty vera ty tsisy raraiko an'ty vera ty fa tant que ty vera ty mahatonga aho afaka etaeta de zao hoe tsara zany vera zany a tsy no le vera tsara tsy no le vera lafo vidy fa no le vera manome rano aho fa rehefa tsy misy rano tsony ty de ohatran'ty anankiray ty a de ataoko inona akisako ery izy io le danger satria de le zanaka nataonao ambony de ohatrany hoe tsy maintsy feno za contenant ny famille za no miazona ny voninahitry ny famille za no porte drapeau ny famille donc je dois fa efa nametra-panontaniana ve nareo mivady hoe qu'est-ce que cet enfant veut inona ny tiany mba handrasan'io zaza io na io zanakareo io non ça ne vous intéresse pas ça ne vous intéresse pas fa n'intéressant vous de hoe il a rempli son devoir familial c'est une chouette enfant de inona no andrasany mahafinaritra anao de le dokafany hoe zany ny zanaky ranony nefa io zanaky ranona zay indraindrain'olo atoran'olo voninkazo mahazo bravo amin'ny fiarahamonina fa tsy fantany any ambadika any io zaza io mitomany dépressiva schizophrène mihitsy ny farany satria
miady amin'ny tenany izy ao anatin'ny tenanao izy mba teanao an'izao fa tsy afaka intsony satria efa nihinana an'le poison ato dia tsy afaka intsony dia coincé entre les deux le zaza dia normal le zaza aveo sanatria zany lasa bipolaire normal le zaza rehefa aveo lasa schizophrène vokatry le fanindraindranareo azy amin'ny toerana ambony za tompoko dia efa nanao entretien pastoral tamina situation ohatra zany tafita le zalahy reharehany fianakaviana toujours meilleur ary manana ny toerany ambony gaga ianao taty aoriana rehefa heninao hoe nanana dépression le zaza tsy atao hoe zaza moa efa lehibe izy ary état suicidaire tsy nisy mieritreritry avy mihitsy hoe c'est pas possible tsy ny olona iny kosa no dépressive raha fijerinay azy andavanandro any fiarahamonina dia toujours soriratra aty misangy kolona be mahay mifandray amin'ny olona tsy mbola misy tsy misy tracena hoe dépression zany non vous inventez pasteur vous dites des bêtises je l'ai vécu avec cette personne là ary nanao entretien pastoral tamin'ny oloa ses parents ne le savaient pas ny fianakaviany tsy nalala fa za nalala fa dépressive le zaza ary saika namono tena dia ino zany nareo saika namono tena tsy hoe échec non il n'a jamais connu l'échec cet enfant eo indrindra le izy l'enfant n'a jamais connu l'échec le zaza tsy échec tsisy échec mihitsy au contraire mamiratra ary itola gagany fianakaviana sy ny fiarahamonina mihitsy hoe wow enjana be le ry fa tsy fantatry le fianakaviana misy aretina mikiky azy tao mihinana à un moment donné feno kapoka dia rehefa feno kapoka saika micommettre acte irréparable io moa ny famindram-pon'Andriamanitra dia avitra ihany izy teo nahitako hoe les façades dangereux be les réussites tsy azo iankinana ay io sy réussite io masika indraindray juste pour garder an'ilay hoe ka zany reharehan'ny fianakaviana ka tsy afaka manao zay tiako ahy zay le izy dia izay toetratsika ray aman-dreny zay lasa toksika atsika dia lasa mahatonga an'le zanaka aty ambany paitapo lasa mifandrafy mpifahavalo tsy mifandevy maty satria ny fiainan'le fianakaviana ray amanontolo lasa misy réorganisation autour de l'enfant élu averiko zany hoe le fiainam-pianakaviana zany no namboariny le mpivady na namboariny ray amin'izy mivady na ny ray am'zareo na izy roa peu importe hoe ny organisation tsika mianakavy eto dia na dia tsy lazainy mivantana aza fa amin'ny fomba fampitany afatra eo amin'ny fianakaviana dia hoe isika rehetrarehetra dia s'organiser autour de cet enfant élu inona ny impact zany any am'ireo zay zany eto le mpitehaka daholo le sanana daholo zany ozy izy le ray tapo zay zany le manao alleluia sy amen amen mohaka tsy zany mba arinany zany mohaka tsy zany mba arinany zany satria l'enfant élu c'est l'enfant élu qui dicte sa loi dans toute la famille et le jour où vous allez mourir amin'ny andro re afatesanao ray aman-dreny ambony ambany reo zazo reo ambony ambany ary tsy miandro raha fakapitsy fa miandro afatesanareo totondry komondro ero am-piandrasapaty eka tena marina zany tonga de box eo am-piandrasapaty tsy mbola misifika akory ny razana tsy resaka ady lova aza fangaro iny conséquence iny fa le hoe na tsy aro voatsindry foana reto ambony reto nandritra ny fotoana dia par respect an'le ray aman-dreny dia tsy miteny fa rehefa tonga am'izay ny fotoana zay ahafahan'ny tanany miala dia ilovina io tanany io miala alao lo faty izy mivady fampitady am'izay tsika sy raha zay io
ka tsy haiko hoe conscient inona ny héritage ho avelatsika ho anjanantsika alohan'ny alantsika eto am'ty tany ity todika amintsika ray aman-dreny a qu'est-ce que vous allez laisser avant de partir et de quitter ce monde ny anao vita ihany ny atsika vita ihany fa zany ve no héritage lova apetrakao ho an'ireo zanakao point d'interrogation de iverenako le enfant roi teo le enfant roi le apetraka ery amy toerana ambony a raha fijery azy de ohatrany olona sambatra be izy ils se sont heureux à l'apparence fa ny zavatra misy de miremplir rôle izy ohatrany olona manao rôle amy cinéma tiany rôle anao ry enfant chéri tiany rôle anao l'élu de la famille de asalotra an'le fanamina le rôle zany de il joue bien son rôle fa move araky le fantany move finaritry io enfant chéri io ao anatiny eo rehefa miseho any fiarahamonina izy de miseho azo boby miseho azo dadany miseho azo misy an'ity miseho azo misy an'ity miseho azo misy an'ity fa rehefa midy ao amin'ny efitranony ao am'izay izy rery izy sy ny rindrina izy sy Andriamanitra mirotsaky io ranomasiny tomany izy il se sent seul parce que on l'a mis tout seul là-haut iry ambony ery izy de ny olona rehetra ty ambany daholo izy rery ny ery ambony ery rôle chef débat ziziny filaza azy dia ohatrany maso aina zany izy raha fijery azy ambolohana misekaseka misetrasetra amy fiarahamonina fa na tianao na tsy tianao à un moment donné il se sent seul là-haut ahoana ny hipalievana an'izany zavatra rehetra zany ary ny grave de ty lasa mitsiriritra any reto raitapo aminy tsy de manao any reto le atao hoe vendrana lehibe nahoana hoe le raitapoko reto ao zay lazainy dada sy neny fa tsy de manao ona fa zany tena milay a ohatran'ny finaritra ohatran'ny finaritra zareo ohatrany sambatsambatra ohatrany mifaly misy joie de vivre to ohatrany milamina tsara nefa ry zareo a hitsakitsako ohatrany tapi ohatrany seripera nefa entre zareo tena finaritra eo le icré schizophrénie izy avy eny ambony am'izay lasa mitsiritra an'le ty ambany oh c'est le monde à l'envers nefa izy tsy afaka midina intsony satria andrasan'izy mivady amy basaka eto ambany eny ambony ny plasany lahy tsy mihitsika eo lahy izy nefa ny mahita ny fahasambarany reto eto ambany reto mikorana mifaly nefa de olona tsy de manao ona grave eny izy c'est le toxicité tena hoe toxique be le zavatra nataon'ny ray aman-dreny tonga am'izany état mampalahelo zany de zao un jour ça va péter mialatsiny am'lay fomba fiteny any andro ray any andro volana tsy maintsy refitra io ary izy any refitra tsy reto ambany reto intsony satria reto efa zatra an'le ty ambany efa zatra n'ambanina efa zatra nososeny fa ilay anankiray ery raha mipete câble tapika eny ina ny mety hitranga tsy incontrôlable ka eto ary ray aman-dreny malala isany a tsy azonareo an-tsaina mihitsy ny fahavoazana sy fanimbana ateraky ny nataotsika nametraka an'izany enfant roi zany sy ny hoe mouton noir eo amin'ny zanatsika tsy azonareo an-tsaina mihitsy ny vesatra apetraka eo ambony lohan'le zaza ladainao fa hoe enfant roi hoe tu dois être toujours le meilleur pervers be zany satria nahoana rehefa apetraka eo eny am piedestal izy rehefa apetraka ao ery atapy tendromohatra irery izy
miaraka amin'ny confort rehetrarehetra sy ny avantage rehetrarehetra dia ny sensiny zay aminy de hoe tu n'as pas le droit à l'erreur tsy manana zo hanana erreur ianao satria ianao a best of the best satria ianao a bandy milay satria ianao izy lay satria ianao a lafatra satria ianao a flamatra satria ianao a modèle no zany tu n'as pas le droit à l'erreur sinon zay le message apitaitsika am'le zanatsika atao ery ambony satria ianao modèle satria ianao flamatra satria ianao enjana satria ianao best of the best tu n'as pas le droit à l'erreur sinon on te coupe la gorge zay le message voarain'le zaza le zanaka za moa zaza foana zay fa le zanaka eto a zany de laza zavatra zay tsy ho tian'ny puritaniste rehetrarehetra indray eto ny malibéral ana ary ireareako mihitsy zany ary tsy ho tian'ny pseudo piétiste rehetrarehetra fa ho lazaiko eto hoe zaho raha manana tombotsoa Jean-Luc théologienne dia je plaide pour un droit à l'erreur je plaide pour un droit à l'erreur l'enfant a droit à l'erreur je répète l'enfant a droit à l'erreur vous pouvez me jeter la pierre fa misy antony amin'ny teny an'izany manana zo dans l'erreur ny zaza ilaza anecdote anankiray aminareo a namako izy ty a pastora mpiara-mianatra namangy an'io pastora io a dia niriny fatratra sy nandrasany fatratra io zaza io tonga le zaza de nylay atao tokotany zareo zay nyresaka pasteur namako de le zaza teo alohanay teo lalao de nienjera mafy be le zaza tena niakapoka faran'izay mafy de za tsy nataty fa tonga de niazakazaka handeha anarina an'le zaza de tonga de nitazomy le pasteur namako hoe non oko zao de zao osia tena vo mafy le zanak'iseny e menjy mafy be le choc teo avy alao izy hiarina irery tsy adiniko mihitsy zay zavatra zay avy alao izy hiarina zaza kely zany a tena ataotsika hoe aty amy 5 ans aty avy alao izy hiarina irery ozy izy tomany le zany milelo mifangaro ranomaso marary zara mahinao an'izy miakapoka mafy be le choc de olo ray mpiaraky vinao de tonga de réflexion any zanako avy alao izy hiarina irery zay sary zay koa no ampitaiko amitsika l'enfant a le droit à l'erreur ça fait partie de l'éducation miformer sy miforger an'le zaza zany ilainy ozy izy le pasteur namako ilainy zany mba ahafahany mihalehibe l'enfant a besoin de se relever seul pour grandir zay le izy ary ao ambadiky zany misy éducation on peut se casser la gueule dans la vie oui dans la vie on peut se casser la gueule mais ce n'est pas ça le plus important tsy le hainao mianjera no zava-dehibe tsy le hainao vakivava ny zava-dehibe or iny madory mianjera inakorainy olona fa le ny zava-dehibe comment amy fomba ahoana ny arenany teo zany tsy misy miresaka fa ny focus tsika de hoe maloto be le akanjo le zaza mianjera mifotaka mafy be kosa zany choc zany marary zany fa tsy misy miresaka mihitsy hoe ary mba enjana koa ny fomba ny arenany teo tsisy miresaka
or dia ho ilaza aminareo hoe biblika nefa ny zany zavatra sako zany biblika zany zavatra sako zany revako la vie n'est pas un cadeau la vie ne vous fera jamais de cadeau bien sûr ny fiainana tia tsy anao ty fiainany ty donc possible amin'ny fiainany parcours de vie ny tsirairay a mety ho vaky loha mety ho vaky vava mety ho folaka mety ho tapaka mihitsy mety haratra mihitsy kanefa ao anatin'izany no atsapany rehefa miarina izy ao anao zay zany tena soratra masina meko anareo reto oabolana 24:16 ohatra oabolana 24:16 zao ny voalaza ao ny anaran'i Jesosy fa potraka impito ny marina arao tsara nefa tafarina ihany ary ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azo pahoriana averiko fa potraka impito ny marina nefa tafarina ihany ohatran'le zaza teo zany pria fa miarina fa ny ratsy fanahy kosa dia rehefa solafaka ka azo pahoriana dia misy anankiray koa ty Matthieu 18:21 à 22 Matthieu 18:21 à 22 izy ndray voalaza ao dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe tompoko impiry moa no hanontany rahalahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va fa hoy Jesosy taminy tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby fitopolo donc zany ny zavatra resahana eto zao hoe verina am'le zaza enfant roi io zaza io zany a itsiriritry an'le raitam-po amreto manana ny chance mianatra ny fiainana ils apprennent sur la vie amin'ny erreur zay niainany amin'ny erreur zay niainany reto raitam-po reto a dia afaka mianatra amin'ny fiainana izy fa le anankiray erery ambony ary tsy manana droit erreur donc io loa il reste un enfant éternel be volombava be izy fotsy volo izy a sola paiky izy a ray aman-dreny be izy a fa zaza satria il n'a jamais connu d'erreur donc il n'a jamais grandi contrairement andreto ambany reto impito lavo fa miarina ary à chaque fois izy mahazo lesona amin'ny fiainana dia ataovy ambony balance am'izay hoe iza mampitsiritra anao tsy mampitsiritra mihitsy n'être enfant roi tsy mampitsiritra mihitsy n'être l'enfant élu je préfère être le mouton noir de la famille parce que j'apprends de mes échecs voilà tsy ilaiko mihitsy zany atao hoe l'enfant élu zany tsy ilaiko mihitsy zany atao hoe enfant chéri zany fa je préfère être le mouton noir parce que j'apprends dans mes échecs et je grandis grâce à mes échecs donc je plaide à une enfance droit à l'erreur oui c'est pas un discours pastoral mahafinaritra ny sofintsika kristiana mahazatra zao rehefa lazaiko zao fa lazaiko zany a haut et fort ou les chefs d'entreprise suisse anankiray zay on n'apprend jamais aussi bien qu'en corrigeant ses erreurs on n'apprend jamais aussi bien qu'en corrigeant ses erreurs vao maheno an'izany zao ny puritaniste sy ny pseudopiétiste rehetra dia tonga dia hiazakazaka tonga dia hiteny amiko hoe ianao anie zany dadapasy manosika ny olona ho any amin'ny erreur manosika ny olona hanao erreur ianao zany mampirisika ny olona hanao adalàna
tonga dia zay ny rakorsy tsy maintsy any anatin'ny sain'ireny olona ireny dia mbola averiko foana ary tsy ho sasatra ny teny an'ity hoe ireo zay tena ny expérimenté ny atao hoe fahasoavana ireo ihany no tao anatin'ny vatany ireo ihany no mahalala ny lanjany zany atao hoe fahasoavana. Seuls ceux qui ont vécu et expérimenté la grâce dans leur chair, c'est pas dans la tête ni en théorie ni en blablaterie, mais ils l'ont vécu dans leur chair, dans leur corps mortel, la grâce. Seuls ces gens-là qui comprendront ce que c'est que la grâce. Seuls ces gens-là. Fa ny olona tsy miaina an'izany, tsy ahafantatra ny atao hoe grâce, fa théoricien daholo ny betsaka, tokony ho zao, ka satria zao, ho ny soratra masina hoe, ary ho ny didy faefatra ny teny hoe, ary hoy ny Paoly hoe, raha tsy expérimenté an'ilay grâce ao anatin'ny fiainan'ilay olona, tsy afaka ny ahalala zany atao hoe grâce zany izy. Resaka daholo no atao, resaka ambony latabatra daholo no atao, resaka balaoasy daholo ny ankoatran'izay. Il suffit de lire l'histoire du fils prodigue. Andao arahantsika ny tantaran'ilay zanak'adala anankiroa. Ilay zanak'adala tany ivelan'ny trano izay nihinany fihinany kisoa no nahatsapa ny valeurany atao hoe eo ambany tafitrano dada zany. Fa ilay zanaka tamana tao an-trano tsy nahita intsony ny valeuran'ilay hoe zanaka trano. Zay ngamba ny anazavana azy. Ilay zanaka tany ivelany, ilay nihinana tsy fihinana, ilay niaraka niosina amin'ny kisoa, iny no nafantatra hoe sambatra izay iray latabatra amin'ny dada. Fa ilay lamato, inona ny zavatra teneniny rehefa niverina le zandriny? Za tato izy tsy mba namononao na dia omby ray azy. Exagéré kely, tsy namonao na dia akoho vatotra akoho ray ary. Dia ozy izy le dadany, gravy be le valiteny dadany, zay heveriny tsy azon'ny olona maro ny valiteny dadany iny, tsy nanao moraly ny dadany fa tena niteny amin'ny fitiavana nefa mampieritreritra. Zanako, adininao anga fa zay ady anao. Mafy be ne zany teny zany, tsy haiko raha takatrareo ny tian'ilay rangala zay. Adininao nga fa zay ady anao. Fa tsika rehefa maka an'izy tantara iny tonga dia mandalo fotsiny. Dikan'iny dia zao hoe ay tsy tsapanao intsony ny tsiron'ilay zavatra efa ampelantananao satria efa mahazatra anao. Zay le izy. Tu es un enfant gâté pourri de la grâce. Tellement les grâces mahazatra, tellement le fahasoavana efa goana isan'andro dia tsy hitanao intsony ny tsirony. Fa ity zandronao ity efa tany matika velona indray ary verika hita indray. Zany hoe lui il a compris ce que c'est qu'être sous le toit de papa et maman. Lui il a compris ce que c'est que la grâce parce que il vient de loin. Oh, ray aman-dreny malalako isany. Les zanaka ataonareo enfant chéri, les zanaka apetrakareo ry amin'ny plat piédestal, toksika io ataonareo satria nahoana? Tsy atsapa intsony ny valeur zany atao hoe fitiavana izany izy. Fa ny azo anatin'ny sainy dia ny hoe devoir, obligation, honneur, voninahitra. Zany ny azo no moteur manosika azy manao zavatra. Fa tsy par amour sincère intsony. Izy anefa napitan'izay poison zay isika ihany. Tiako mba hitondrana fanazavana kely koa ny fahasamihafany atao hoe erreur sy faute satria ny teny atao hoe nous avons l'enfant a droit à l'erreur. Tiako hazava tsara io propos sao misy andray vilany. L'enfant a droit à l'erreur. Samy hafa ny erreur sy ny faute. Ny erreur c'est le fait de se tromper, zany hoe mety diso eo amin'ny safidy le olona. Erreur. Tanao ohatra ny olona anankiray mandeha amin'ny autoroute zao
dia miteny ny GPS hoe mivily ianao à 100 mètres dia variana miresaka amin'ny madamanao anao na variana misangy amin'ny ankizy anaty tôbily dia lopenao le sortie dia efa diranao tsy afaka miverina amin'ny autoroute moa tsy afaka miverina dia tsy maintsy mitady déviation indray ianao any aloha any averiny GPS any amin'ny lalana principal. Inona atao hoe erreur? C'est pas une faute, c'est une erreur satria tu as loupé, tu as raté la sortie. Fa ny faute dia délit, zany hoe tena zavatra inina atao dans le sens hoe tena hoe anao faute ity anefa ny zavatra grave. Ilay zanaka nataontsika amin'ny piédestal qui n'a pas droit à l'erreur rehefa feno ny kapokany satria izy mieritreritra hoe zay hanao délit io rehefa aveo fa tsy hanao erreur. Au lieu de miaina ny erreur miaina ny reto zandriny reto na reto zokony reto izy mba ahafahany mitombo sy migrandir dia au lieu de hanao erreur izy hanao délit izy ary rehefa hanao délit izy dia hivadika monstre io zanaka chéri io rehefa aveo. Hanina les conséquences, les dégradations izy. Au lieu de miaina normal ohatra ny olona rehetra dia misy erreur ohatra ny olona rehetra dia aveo miarina dia misy erreur dia miarina dia manao zay mba hitomboana tsara rehefa aveo mba tsisy ny délit justement dia satria izy parfait satria izy ery an-tapony ambony dia il n'a pas droit à l'erreur dia rehefa feno kapoka dia refitra izy dia hicommettre délit izy fa tsy erreur rehefa aveo. Eto zany dia amarana ny fandarana mitodika manokana amintsika zanaka victime ny parent toxique. Mitodika amintsika zanaka sendra ny parent toxique. En gros, ianareo zany ilay lazaina hoe mouton noir de la famille. Zay nanaovan'ny olona anareo. Zao anefa ny vaovao mafaly lazaiko anareo. Vaovao mafaly. Tsy tokony hitomany intsony ianareo fahafao ny ranomaso. Ao anatin'izany mouton noir anareo zany no misy ny singularité anareo. Misy ny maizy azy anareo manokana. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Safady averiko indray ilay ficonsidérena anareo mouton noir force io fa tsy faiblesse satria miavaka ianareo le mouton noir masy ny ondry rehetrarehetra fotsifotsy ny volony fa nanao rery no mainty dikan'izay miavaka ianao izay le fiavahanao zay no atao hoe singularité le mampiavaka anao amin'ny rehetra ary zay singularité anao zay force zany fa tsy faiblesse. Satria ny mampiavaka anao ny singularité anao efa nanaovako fampianarana foana eto zany na misahaza an'io na amin'ny catéchisme na amin'ny nono pasteur dia miverimberina eto le izy. Io singularité anao io no migéné an'ilay mouton de panurge mpanara-dreny rano mba azo bravo amin'ilay parent toxique. Le singularité anao manelingelina ny maro anisa mouton de panurge. Dia rehefa manelingelina le maro anisa mouton de panurge dia on vous pointe du doigt hoe retsy ny mouton noir. Zay le fomba fiady sao dia tsy fantatrao. Ny fisianao zany dia manao effet miroir mampibaribary hoe retsy dia tsy mana-tsafidy satria sarotra ny miala maro mba azo le doka sy dera sy laza ho anao dia ny fomba fanaovan'ny contre-attaque satria anao manana liberté no le singularité anao mampiala amin'ilay enfant chéri eny amin'ny piédestal io singularité anao dia ahoana ny fomba ataony valibokana mouton noir de la famille. Dia ampahafantarina anao zany ankehitriny hoe fomba fiady zany fa aza miondrika amin'izany ianao. Soyez fier
de votre singularité, de ce que vous êtes. Satria ny fisianao mouton noir na singulier miavaka ny fianakaviana dia menace am'le atao hoe établissement moral ianao. Misy établissement moral efa mipetraka ao zany na établissement familial, établissement sociétal. Arety de mitatra hatrany amin'ny ray aman-dreny ara-panahy, ary tsy ray aman-dreny teraka ihany fa na amin'ny fiangonana. Mety manohitohina nireo ray aman-dreny sasany ara-panahy, ny institution, satria anao mouton noir, satria anao tsy mety atao anatina case anankiray, de atao hoe mouton noir ianao, de ianao mireprésenter danger, danger au masony zareo ianao, danger pour la famille, danger pour la société, danger pour les institutions, danger pour la collectivité. Zay no matraquage atao anatinao, ianao de tsy alena, ianao de tsy alena, ianao de tsy alena, dia ianao zany dia danger ianao satria ianao anti-système. Zay nindraindrako misy tamin'le sahazany hoe je suis libéral dans ce domaine-là, dans ce sens-là, parce que je prône la liberté. Je suis libre dans ma tête, libre dans mes actions. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, ni à l'institution, ni à qui que ce soit. Ary zay liberté ako zay a manelingelina ny mouton de Panurge, manelingelina ny collectivité, manelingelina ny établissement religieux sy ny établissement moral ny fiarahamonina. Mais ao anatin'izany a je puise ma force dedans, ao anatin'izany a no manovo ny heroko rehetra, ao ny source d'inspirationko rehetrarehetra, parce que je suis libéré de la validation de l'autre. Zay ny ampitako aminareo koa hoe ahoana ny ahafahanareo miala an'izany. Ho anareo victime ny parent toxique areo de zao hoe les parents toxiques na toxique zafady tsy manaiky mihitsy hoe enao manao mi remettre en question ny fisainana nahazatra hatramin'izay. Tsy ekeny hoe izy zay la no anao remise en question ny zavatra efa mipetraka hatramin'izay teo amin'ny fianakaviana. Satria zareo tao anatina bulle nandritry ny taona maro, de iny ianao fa andeha anapoka an'le ballon, anapoka an'le bulle, anala azy am'le zone de confort, pas question. Normal izy manao réaction forte. Tsy aza atao mataitra zany satria matahotra izy hoe raha vao miala ny bulle izy de very repère de tsy hitany tany alehany. De zay lazaka hoe c'est normal. Aza miferitraina am'izany. Mety nampitomany anao foana zany, c'est normal. Za tsy miteny hoe mety fa c'est logique. Kanefa ity no fampahirezana atsika hoe na tsikaritra ve nareo amin'ny soratra masina, rehefa mifidy olon'Andriamanitra, rehefa mifidy ireo olony Andriamanitra à 100%, résultat électoral à stalinienne l'izy, 100% tamin'ny andro Staline maty 100%, à 100% misafidin'Andriamanitra de le olona mouton noir foana. Zero tsara ny soratra masina. Jacob antiako fa tsy Esau. Esau no alako. Or Esau est le conventionnalisme. Jacob vao nataontsika teo ny description. David rehefa nifidy ny mpanjaka i Samuel nampandalovana teo alohan'ny David daholo ny avy ranjanana mameno ny norma, mametraka ny norma rehetrarehetra zay tiany olona ho mpanjaka. Enina de Samuel aza nalaim-panahy hoe ty kosa mba metimety satria tia avy ranjanana misoroka ny avy tsara, ce sera un bon guerrier.
de ozy Andriamanitra hoe ianao mijanony tsara ity ivelany fa tsy mitsara ny ao anatiny. Tsy io ny mpanjaka. De nantany am'izay Samoely hoe mbola misy zanakareo hafa ve any? Mahafinaritra misy ny tantara ny fifidianana an David iny. Dieu a de l'humour, hein? De l'humour hoe manao contre-pied an'ilay fisainana patriarcal l'Andriamanitra. De ahoana navaliny Jesse? Eny misy ihany any fa zala mpiandromby iny ve lay mena volo kely iny. Alefaso atio izy Samoel lafa tiako jerena. Le fomba nambaliny Jesse azy de ohatrany hoe eny misy ihany fa mpiandromby. Le sabotsy zany. Raha zay ambalazantsika azy. Mipotra avy any le mena volo kely. Mipotra avy any le setifa kely, olona kely tsy de manakaiza. Tsy mameno ny fepetry, tsy mafeno ny critère. De ozy Andriamanitra, indro efa nahita lehilahy araky ny foko aho. Enjana efa nahita lehilahy araky ny foko aho. Ravan-tsena. Tapina ny domo, ozy izy ny mpanao domo rehetrarehetra. Ahoana misy ary ty Andriamanitra ty? Tony misy olona gabany be, tony misy olona costaud be, tony misy olona bogany be, tony misy olona tena norme be, or ty zalatsy anintsany ty, io ny lehilahy araky ny fony. Eny tompo. Io le vapeur fa nampiakarin'Andriamanitra amin'ny toerany Kaina. Mba hampietry an'ny Kaina hoe Kaina, tu n'es pas utile, tu es comme tout le monde. Tu es comme tout le monde. Io fifidianan'Andriamanitra io mahavarina. Jereo ndray zao mpianatry Jesosy. Vao nanaovako statut, nanaovana mivady statut tam'le resaka le fifidianana iny. Misy be deabe tsy nahazo resaka. Nanao forcé ny mpianatry Jesosy zao efa mba nieritreretiny hoe masaka ara-potikevitra koa zany e. Zany mpianatry Jesosy zany e. De ozy izy 2:1 lahy. Mila fianonany ny quota. Tokony 12 any tsika andao hitady solon'ny Jodasy. De inona solution izy 2:1 lahy? Andao natao tsapaka. Natao atsapaka, natao PMU zany, natao seloto zany, natao tsabotelo zany, natao tourniquet zany. Hoe iza no solon'ny Jodasy. Dia Matiasy ny voafidy. Fa mahita ve nareo anatin'ny asan'ny apôstôly taorinan'io mba nisy trasy ve zany nisy Matiasy zany? Silence radio. Zay rehefa ny olombelona no misafidy satria manaraka an'ilay eritreriny. Nanao tereko masaka ohatry volombojaza. Iny am'izay ary rehefa tonga am'izay le tena vrai solon'ny Jodasy. Iza ny tena solon'ny Jodasy? Paoly apôstôly. Aïe. L'enfant terrible. Paoly apôstôly. Le tsy alehany, le mpamon'olona, le feno rano-tanany, le nanenjika ny fiangonana, ile nanao tsinitsinina ny rahalahy rehetrarehetra. Io ve Ananiasy ary ny teny rehefa nyteny hoe andananao makany amin'ny io lehilahy atao hoe Paoly io. Fa fanaka voafidy hitondrany ny anarako any amin'ny gentilisy izy. Fanaka voafidy hitondrany ny anarako any amin'ny gentilisy. Tafapetraka Ananiasy. Non poussé. Pas lui e. Non e. Mba olo-kafa fa tsiny e. Inane ka zao e. Inane ka zao e. Inane ka zao e. Navoaka daholo ny dossier rehetrarehetra sur Paul. De ozy izy Jesosy hoe izy no fanaka voafidy. Tapina indray ny dolo. Échec et mat. Ozy izy ny mpanao échec. Pour vous dire hoe mouton noir ianao. Mouton noir ianao. Na ilakilaka ianao. Na kisaka ianao. Nataon'ny ray aman-dreninao an'izay. Ray aman-dreny sakatra mety ray aman-dreny teraka. Mety ray aman-dreny ara-pivavahana. Mety ray aman-dreny ara-drazana. Mety ray aman-dreny mpiara-monina hoe ty
reo ny tantara zany zavatra lazaiko anareo zany no zany aza matahotra aza miondrikondrika aza menatra ny titre an'le hoe mouton noir. Soyez fiers d'être le mouton noir de votre famille, de votre fratrie, de votre pays, de votre société, de votre organisation religieuse, peu importe, soyez fiers de votre singularité. Fa io ny fisinao tonga am'le teny hoe c'est l'arbre qui cache la forêt. Tonga am'le fiteniko foana hoe prêcher le faux pour savoir le vrai. Matetika anie rehefa misy an'le lazaina hoe l'enfant rebelle, rehefa misy an'le lazaina hoe l'enfant terrible, rehefa misy an'le lazaina hoe mouton noir, manahirana an'iny anie de iny no mirévéler ny problème de famille, secret de famille hatram'izay na fenitenina tao amy fianakaviana tao sao de manala baraka sao de mamenatra. De misy an'le mouton noir tonga de natao ny inventaire rehetrarehetra potra daholo ny any ambany tsi rehetrarehetra. Mipotra daholo ny hao fotsy rehetrarehetra tany ambany tsi le tsi zay hoe miatsara vela tsi ao ambany eo. De enao miperturbe an'le lamina efa napetraka, le ordre, le saritsarina lamina, le saritsaromana tao, na voamboarina tao, nasiana plâtre, de nasiana loko, de nasiana décoration, de amizay hoe tsara be. Tonga le mouton noir, tonga le l'enfant terrible, ohatrany Paul. Ozy Paul hoe tsy problème rangahy zany tsy mifora zany a, circoncision tsy ilaina, tsy problème rangahy ozy Paul zany mihinana henana tamy sambo zany, tsy problème rangahy ozy Paul zany tsy manaja ny sabaty zany. Hoe le ty fa izy ty bany ty, fa izy ela, fa izy ela no manao fiaviny tafara. Izy ela. Zay ne tsy nazakany olo amy Paul e. C'était un loup solitaire. C'était un extraterrestre. C'était le vilain petit canard. C'était l'anticonformiste. Paul, l'enfant terrible de l'évangile. Efa niteneniko teto amy page zany de nisy tsy nahazo an'izany ahoana koa zany. Oui, j'accoude sur la trace de Paul, je suis l'enfant terrible de l'évangile. On peut me taxer de tout, bouc émissaire, extraterrestre, vilain petit canard, oui, tsy olan'izany. De amaranako tanteraka an'ity fampianarana ity dia ny raha tongavana hoe tsy manana ny monopole ny vérité ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny eto teraka, ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny mpiara-monina. Aza mba voalolololo na titre hoe ray aman-dreny zany mihitsy, za tsy miteny aza manaja, fa aza voalolololo. Satria zao, soratra masina ihany milaza azy ao amin'ny Isaia 49:15 dia amarana ny fotoanako ny fitenenako aho. Isaia 49:15. Jehova no miteny. Mety manadino zanan'olo va ny vehivavy? Normalement tsy manadino izy satria marary azy io nanaikitra ny nonony. Ka tsy hamindra fo amy zanaky naloky ny kibony? Impossible zany raha ny tokony ho izy. Eny, mety manadino ihany izy. Mety manadino anao ihany, mety misy ny parent toxique. Satria mety nanana traumatisme izy tamy lasa tsy voavahany. Dia aza atao makarary ny fonao zany. Fa ozy ny soratra masina, izaho kosa tsy mba manadino anao. Inona tiany ho tenenina? Izaho kosa afaka maka toeran'ny reninao. Zaho kosa afaka maka toeran'ny rainao. Ho an'izay nahita an'le film La Cabane, papa, il a joué un rôle de père. En Trinité, c'était une mère de famille qui faisait des tartes aux pommes. J'aime bien ce film.
afaka mijoe rôle na reny Andriamanitra rehefa ilainy zany, afaka mijoe rôle na père Andriamanitra rehefa ilainy zany, afaka mijoe rôle na grand frère Andriamanitra rehefa ilainy zany, afaka mijoe rôle na petit frère Andriamanitra rehefa ilainy zany. Mety manadino papa, mety manadino maman, mety manadino frère, mety manadino sœur, za kosa tsy manadino anao zanako hoy Andriamanitra, tsy manadino anao aho. Zay ny fikiro. Olombelona ihany reo, tsy tanteraky reo, fa banjino ilay tianao, ilay mbola tsy nitorotorona tany am-boky ianao de efa fantatro izy izy, efa nifidiko ka tsy mba ho ariko. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Zay ary fa dia mirary soa antsika rehetra samia tahin'Andriamanitra ary mahereza indrindra ho an'izay miatrika an'izany ady mangotraka izany. Veloma tompoko.